Ho avy zao no hiatrika ny Grande Braterie de Madagascar indray isika rehetra amin'ny Palais des Sports manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 7 arivo. Androany nampivory ny mpandrahanjara. Ny antony fivoriana moa dia fametrahana foana le fihenam-bidy 5,7 isan-jatony. Farafahakeliny izay tsy maintsy ataon'izy ireo fepetra voalohany ahafahany mandray anjara amin'ny Grande Braterie. Nametraka koa ny organisation rehetrarehetra mba ilamina tsara indrindra ny fandriampahalemana mba ao anatin'ny filaminan-tsaina no hitsenan'ny mpanjifa. Iarahana lalina fa ambany ambany fa efa mividy ny mpanjifa amin'izao fotoana izao ary izay indrindra ny ijoroan'ny Grande Braterie hanampy ny renim-pianakaviana amin'izay entana mety ilainy ao anatin'ny fampidirana ny mpianatra. Ny trano eva moa dia teny zato mahery ary efa vonona daholo ny mpivarotra amin'izao fotoana izao hiatrika an'izay Grande Braterie izay miaraka amin'ny fihenam-bidy 5,7 isan-jatony. Inona mampiavaka amin'ny Grande Braterie ankoatran'izay? Ny hampiavaka anazy moa dia misy ny animation izay atao mba ahafahan'ny ray aman-dreny metsena dia ny ankizy mba afaka apetraka na amin'ny toerana manokana natokana ho an'izy ireo. Ao koa ny fanentanana ny mpandray anjara anao an'ilay concours mba azo tombony izany izay tena manao an'ilay fihenam-bidy. Izay foana moa ny tanjony ny fihenam-bidy mihoatra ny 5,7 isan-jatony ho ampiarin'izy ireo. Sy tena amin'izao fotoana izay ohatran'ny hoe mampihena ny fahefa-mividin'ny tokantrano izao zany dia eo Grande Braterie nampy ny renim-pianakaviana sy ny tokantrano amin'izay tena mety ilainy sady mahazo an'ilay fihenam-bidy 5,7 isan-jatony. Izay zany no tena ampiasana.